feno fifaliana ny fo satria omen'andriamanitra fahafahana indray a iaona finaritra aminao anoy ny resakresaka dia indinika fandaniantsika ny ten'andriamanitra anatin'la lohahevitra hoe finoana asa famantarana fahagagana. Mbola namantsika hatrany ny pasteur Andriamparatina Fanera hitondra ny famelabelarana dia raisina mpitiavanao pasteur miarabanao tonga soa. Fifaliana ndrakariva namanadinao no iaonana sia rahantsika tombotsony amin'ny fandiniantsika ny ten'andriamanitra mahalina ny ten'andriamanitra ary tena manana tombontsoa sy fahasoavana isika nomen'andriamanitra izany teniny izany izay mitondra fiainana ho antsika sy famonjena ihany koa. Miarabanao ary manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa. Miaraba namana teknisiana ihany koa sady maneho fankasitrana noho ny fikelezan'izy ireo aina mampifandray antsika atao anatin'izao fandaharana izao. Tamin'ny feonantsika farany a dia miresaka isika inona moa no andrasan'ny olona anankiray pino na tsy pino ihany koa amin'ny atao hoe finoana ary dia amin'ny ankapobeny dia ilay famalina ny filana tena mampangetaheta antsika rehetra mahatodina antsika kanefa mandrakariva dia tsy hoe izay foana no zavatra mitranga dia izay indrindra no hojerentsika androany atao anatin'ity zana-doa hevitra manaraka ity dia roson'ny mpanaraka ny fandanindray ary pasteur. Ya marina izay voalaza izay namana dino ny hoe inona moa ny tena andrasana amin'ny hoe finoana hoe fahagagana ve sa inona dia nazava ny ten'andriamanitra izay noraisika teto tamin'ny fandarantsika farany amin'ny Romana 10:1-10 dia hoe ny finoana avy amin'ny toloteny, ny toloteny avy amin'ny teny Kristy. Ny andrasana amintsika zany ny amin'ny hoe finoana dia fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Zay zany le izy. Tsotra hoe finoana avy amin'ny tenin'andriamanitra. Dia rehefa mino ianao dia makatoa an'ilay tenin'andriamanitra. Miaina amin'ny tenin'andriamanitra. Mivelona araka ny tenin'andriamanitra. Ary hitantsika tamin'ny fandarantsika farany teto tsy alavaina intsony ilay famontenana ny zavatra nataon'ny menarana tamin'ny Adamaseva. Ohatran'izay. Ka eo zany no afatra ampitena amintsika hoe ny finoana anie tsy voatery iseho amin'ny fahagagana. Zay. Tsy voatery hoe mila fahagagana mba hanaporofona ny finoana. Tsy zay na hoe mahita fahagagana vao mino. Zay koa moa zany hoe raha tsy mahita fahagagana tsy mino. Sisa io moa zany tena efa mazava be iny. Fa mazava ny afatra voalazan'ny ten'andriamanitra. Andriamanitra ny teny tamin'ny Adamaseva hoe aza hinanana ny azo voany sa ho fatoko ianareo. Ny andrasana amin'ny Adamaseva raha mino izy dia fankatoavana. Zay. Dia ho velona izy. Rehefa mankatoa dia velona. Zay natao hoe finoana. Fa efa hitantsika moa zany fa navadiky Satana zany toe-javatra izany. Ary izay indrindra no nahatonga an' Jesosy mampitandrina antsika amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao. Matthieu 5:20. Matthieu 5:20. Andiny fa 2:10 novakitsika fampitandremana zay ataon'i Jesosy. Matthieu 5:20 ka ny andininy fa 2:10. Zao novaka ny teny ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Amin'ny andro farany io ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana dia inona ny zavatra ataony izy? Hamitaka. Hamitaka. Amin'ny fomba ahoana? Tahaka nataon'ny menarana tamin'ny Adamaseva. Tamin'ny voalohany. Zay ny le famitahana. Fahagagana amin'ny alala fahagagana le famitahana. Amin'ny alalan'ny finoana tsy izy. Zay le famitahana. Ny finoana, ohatran'ny hoe finoana kanefa tsy izy. Tahaka nataon'ny Satana tamin'i Jesosy tany efitra ihany koa. Namitaka. Zay le izy. Endrika finoana nefa tsy izy. Hoe nony ianao Jesosy ny tena ilainao sakafo ka zao mitenena dia manaova fahagagana dia voava ny olona
zay le famitana. Raisiko kely le fampiasana an'le teny le teny mihitsy no raisina lasa ho famitana zany hoe ahodina zany lay fahamarinan'ilay tenyny Kristy zay tokony hitondra finoana mba hitondra fahagagana sy famantarana mamitaka. Zay misaotra anao namana teno zay mihitsy le famitana zay voalazany Jesosy ato amin'ity Matthieu ty hoe mpaminany sandoka. Zay lo sara mpaminany lina moa hoe mpaminany mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra ane ny mpaminany sady zay saingy sandoka iraka avy amin'Andriamanitra ny mpaminany fa sandoka satria voalazanao teo le izy satria mampiasa ny tenin'Andriamanitra dia ovana mba anaovana fahagagana mamitaka mba anehoana hoe finoana nefa tsy finoana. Amafisin'i Jesosy io fampitandremana io amin'ny andininy faefatra sy ny andininy fahadimy ao Matthieu 7:20 ihany. Matthieu 7:20 ka ny andininy faefatra sy ny andininy fahadimy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao izay mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe zany Kristy ka maro no ho voafitany. Zay jereo fa Jesosy de efa niteny mihitsy maro no voafitany izy maro no voafitany tena marina zany fa tsy hoe tsy de misy zany tena marina zany teny Jesosy ane zany ravana malala Jesosy tsy mandainga maro izy no voafitany tena zavatra misy izany teny izany. De ahoana le famitana voalaza eto de hozy Jesosy fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe ampiasa ny anaran'iza zany Kristy zay le zavatra iseho ampiasa ny anaran'i Kristy le olona hanao zavatra amin'ny anaran'i Kristy le olona ho avy amin'ny anarako izy Jesosy ka hanao hoe izao no Kristy zany hoe iseho na hoe hanao ny tenany ho Kristy zay le io hanao hoe izao no Kristy olona hanao ny tenany ho Kristy. Ahoana moa ny fomba isehony zany namanadinao hoe olona anankiray miseho ary manao ny tenany ho Kristy amin'ny fomba ahoana ny anehoana an'izay amin'ny alalan'ny famantarana zay tonga de azonao tsara amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana eny no anehoan'le olona an'izany satria Jesosy nanao fahagagana sy famantarana de nitaona olona ho mpianatra anaraka azy de zay ny fomba isehony zay amin'izao andrany antsika zao ka le olona zany mety tsy teny izy apabe maso hoe za tompo de Kristy ary ara-dalàna be zany ianao olona olombelona ianao zanakianina ianao mipetraketsanany etsy fantatry ny olona rehetra Jesosy any an-danitra amin'izao fotoana zao kenao ve Kristy laingy zany raha ilaza ny tenany izy zany hoe za tompo zany Kristy tsy isinao an'izany fa le hoe ho avy amin'ny anarako ka hanao hoe izao no Kristy de amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana zay ny fomba isehony zay de mampitandrina antsika Jesosy fa maro izy no ho voafitaka ny ndao aka ohatra atsika tena mahafinaritra ny Baiboly ndao aka ohatra tsika amin'ny asan'ny apôstôly 9 asan'ny apôstôly 9 nde hovaky itsika ny andininy fahadimy manomboka ny andininy fahadimy dia ho tsy hovakytsika daholo le tantara fa ho dinganigantsika lay toko sy andininy fahadimy no hovakytsika. Asan'ny apôstôly 9 dia atombokantsika amin'ny andininy fahadimy. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Hatreo aloha Filipo ny resaka eto natao Filipo nitory any Kristy tamin'ny olona tao. Mazava tsara nitory any Kristy zay tompoko natao Filipo andefa iny inarany zavatra anseho. Ary ny vahoaka betsaka dia ny raha hevitra ny aino izay nolazain'ny Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Nitory any Kristy izy Filipo fitorena any Kristy zany no natao Filipo fa amin'ny andefa enina de miteny izy hoe ary vahoaka betsaka dia ny raha hevitra ny aino izay nolazain'ny Filipo raha nandre azy fa nisy fanampony sy nahita ny fahagagana nataony. Nanao inona zany Filipo? Nanao fahagagana. Nitory any Kristy izy de ny aino ny olona de
nanao fakakana koa izy. Ho aza hoe tsika tsara tena ho jereo antsika tsara hoe inona ka ny tena zavatra anyseho e. Ao amin'ny 15 tompoko 15 ka hatramin'ny 19. Asan'ny apôstôly toko 9 ny 15 hatramin'ny 20. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona, izay nanao ody ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azo zavatra. Ary naino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay azo atao hoe hery lehibe. Ary niaino azy ny olona satria efa ela ny talanjona tamin'ny odiny. Ok. Ao arahantsika tsara le zavatra anseho a. Filipo voalaza fa nitory any Kristy Tany Samaria tamin'ny olona tao. Avy eo ny olona andihy fahenina nivoaka betsaka dia ny ray hevitra ny aino izay nolazain'ny Filipo raha nandria azy, ny aino. Avy eo Filipo nanao fahakakana. Ao misy olona ray indray koa tompoko voalaza eto, Simona ny anarana. Inona Simona? Mpanao ody. De aro tsara le voalaza amin'ny Baiboly. Mpanao ody Simona. De ozy izy 15. Anisy lehilahy anankiray raha teo tao tanàna, tao amin'ny tanàna izay nitorian'ny Filipo, natao hoe Simona, izay nanao ody ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azo zavatra. 15 de no tsara amin'izay ny zavatra seho 15. Ary nanina azy ny olona rehetra, ny aino azy ny olona rehetra. Nanina an'kio zany Simona, mba nitory koa ane Simona e. Ny teny koa Simona, de ny aino azy ny olona rehetra, na kely na lehibe, ny aino ny teny Simona. Filipo nitory an'i Kristy, teny Kristy, ten'Andriamanitra no ny tenen'ny Filipo. Fa Simona tsy fantatro inona ny zavatra teneniny. Fa voalaza eto, ny aino azy ny olona rehetra, na kely na lehibe. Tsy za mino fa tsy tenin'Andriamanitra no nitorian'ny Simona. Mpanao ody izy. Fa rehefa ny aino azy ny olona rehetra ozy izy na kely na lehibe, de inona ny tenen'ny olona rehefa nandrehan'ny teny Simona, ny aino an'i Simona, ity lehilahy ty herin'Andriamanitra zay atao hoe hery lehibe. Neverin'ny olona zany fa avy amin'iza Simona? Avy amin'ny Kristy. Avy amin'Andriamanitra Simona. Hery avy amin'iza no nanaova Simona fahagagana araka ny tenin'ny olona eto, herin'Andriamanitra. Tsika tsy mamorona, vakiana fotsiny Baiboly. Ozy izy ny olona, ity lehilahy ty no herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ozy izy ity lehilahy ty. Kanefa mpanao inona io? Mpanao ody an'io ry havana azadino, mpanao ody an'io e. Fa rehefa niteny izy le mpanao ody, de ny aino anazy ny vahoaka, de resy lahatra le vahoaka hoe tena herin'Andriamanitra ty lehilahy ty. Toizantsika amin'ny 12. 12 azafady. Ary ny aino azy ny olona rehetra satria efa ela no talanjona tamin'inona? Amin'ny odiny. Zay. Hatreo ihany koa, arahantsika tsara, alefantsika miadana. Efa ela ny aino azy ny vahoaka rehetra ozy izy, satria efa ela no talanjona gaga tamin'ny odiny ny vahoaka rehetra. Ry havana malala, mandray lesontsika aloha vetivety. Aika zany ny mpanao ody an'ko mahavita fakakana. Zay zany e, ny mpanao ody mahavita fakakana, mahatalanjona ny olona amin'ny alalan'ny odiny. Zay voalaza eto e, tsy foronina, vakiana fotsiny. Talanjona ny olona tamin'ny odiny, gaga ny olona. De nino azy ny olona, nino an'i Simona ny olona, de ny teny ny olona, ny hevitra fa herin'Andriamanitra i Simona. Mamelony tsika ny zavatra niseho tany Egypta namana dino, sady zay ny zavatra niseho tany Egypta. Rehefa niran'Andriamanitra Mosesy hanafaka ny zanak'Israely, de ozy izy Andriamanitra ta Mosesy, iny tena ena tananao iny amin'ny alalan'iny no anaovanao fagagana
hanafana ny zanak'Israely tena fa inona zavatra an'seho haitsika zany tantara zany a any amin'ny Exodosy fa rehefa nanatrika amin'ny Farao i Mosesy ka niteny tamin'ny Farao hoe zao no teny Jehovah le Andriamanitry ny Israely avelao ny oloko handeha hanompo ahy any anefitra de izy Farao amin'ny fomba ahoana ny inoko an'izany fa Jehovah no teny an'izany inona mipirofo fa Jehovah no niteny sady zay iza moa Jehovah no inoko iza moa Jehovah no zay iza moa Jehovah no inoko teny hozy izy Farao na tsipin'ny Mosesy le tiana dia nivadika menarana araka le ten'Andriamanitra zay nitenen'Andriamanitra Mosesy hoe amin'ny alalan'le tiana fahagagana na tsipiny tiana tonga de niova menarana fahagagana mba hamalina le teny Farao hoe fa iza moa Jehovah no inoko zany teny zany fa inona zavatra an'seho namana deno tamin'izay fotoana zay vita koa ny zay mpanao ody ny Egypta azadino ny ravana malala fa ny mpanao ody ny Egyptiana sy ny pahita sy ny sisa rehetra teo dia nanipy ny tiany de niova menarana ihany koa aike zany efa niseho zany taloha de niverina indray tamin'ny Simona any amin'ny testamenta vaovao Simona mpanao ody fa navita fahagagana de talanjona ny olona tamin'ny odiny zay no iverin'ny olona fa herin'Andriamanitra hoe avy amin'Andriamanitra no hery na anaovan'ny Simona fahagagana ary eo le fitaka naminaty anao amin'izao andro eny antsika zao tompoko petsaka ne manao fahagagana za zany eto de averiko indray tsy milaza eto hoe tsy misy ny fahagagana na hoe tsy mahavita fahagagana tsia Baiboly de miteny mihitsy efatra any Edenane no nanao fahagagana ny menarana efa le jerevantsika tamin'ny fandaran'ny farany teo zay tany Edena de efa nanao fahagagana ny teny izy de tanteraka ny zavatra ny teneniny tamin'ny Adama sy Eva menarana io ka tsy hoe tsy misy ny fahagagana misy ny fahagagana fa mila ny andiny antsika de hoe finoana marina ve tena finoana marina ve ny zavatra hita satria ny finoana de avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra eto an'izao de Simona mpanao ody tsy malala ny ten'Andriamanitra tsy mino nan'Andriamanitra tsy makatony ten'Andriamanitra fa navita fahagagana de nahatalanjona ny olona tamin'ny odiny no nanaovany azy fa tsy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny odiny fa tsy tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ndao to izantsika arany zavatra an'seho 2:10 ary asan'ny apôstôly 9 ka ny 9:10 ary Simona koa mba nino ary efa natao batisa izy de nanaraka ny Filipo ary talanjona izy raha nahita ny fahamantarana sy ny asa lehibe izay natao rehefa tonga tao Samaria Filipo ny olona tao Samaria ny haino amin'ny Filipo nandrea Filipo nahita fahagagana tao Filipo Simona anko tao amin'io tanàna io ponina tao anko izy nanao fahagagana koa izy tao tamin'ny alalan'ny odiny ny olona rehetra talanjona koa noho tamin'ny odiny Simona tamin'ny fahagagana nataony fa rehefa nandrea Filipo nitory an Kristy Simona mpanao ody de voalaza eto nanino izy ozy izy nino koa izy nino mario tsara nino Simona koa mba nino ary rehefa natao batisa izy natao batisa mihitsy Simona le mpanao ody vita batisa le mpanao ody tena asa mifanana zany asa mifanana zany nino izy dia natao batisa diana zavatra an'seho dia nanaraka amin'ny Filipo izy ary talanjony izy eto ny zavatra mahaliana kely talanjony izy Simona io zany le mpanao ody taloha zay navita ny zavatra mahatalanjona ny olona fa eto izy talanjony izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe zay natao ohatra ny hafahafa zany izy koa ne mpanao an'izany sady zay izy koa ne mpanao zava-mahagaga mahagaga fa talanjony izy eto fa eto izy ndray ny talanjony rehefa nahita ny asa nataon'ny Filipo de izy ndray tsy haiko aloha
tsy idirantsika lala kely izy oatra mahalinana izy namanadino hoe olona mahavita fahagagana de gaga am'le fahagagana ataony de gaga indray amin'ny fahagagana ataon'ny Filipo. Ohatra ny hafahafa zany a tika zany de hoe ina raha zany le fahagagana nataony tamin'izy mbola mpanohody tsy fantatra fa ito izy de izy indray ny gaga talanjona ny amin'ny asa lehibe sy natao. Ok, tsy idirantsika lalina ndao to izy atsika ary zavatra an'zao zao ary ny zavatra an'zao vita batisa zany zao Simona. Nino Simona? Ao a nino tsy ndrisaka tsara le hoe nino any Kristy Simona. Ndao ary tsy vakina ary ny zavatra an'zao taminy 2:4 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 9 ny 4:10 hatramin'ny 20. Ary noho nyrenin'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka ny Petera sy Jaona izy ankany aminy. Noho ny tafidina tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina, fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tanàna taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo zany fahefana zany aho mba handray ny fanahy masina zay olona metrahako tanana. De 20. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fahazo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Simona ne mahavita fahagagana e, sady zay azadintsika mahavita fahagagana na havita fahagagana ny Simona e, na talanjona ny olona ny zavatra nataony ary ny olona aza de ny hevitra fa helin'Andriamanitra izy, ity lehilahy ity no helin'Andriamanitra ozy izy ny olona, kanefa tamin'ny alalan'ny hodiny no nanaovany fahagagana. Nino izy? De natao batisa. Tonga Petera sy Jaona. De rehefa tonga Petera sy Jaona dia niresaka tamin'ny olona teo de hoe na ny fametrahan'ny apôstôly tanana no na andraisana fanahy masina satria nametra tanana tamin'ireo olona reo Petera sy Jaona dia nandray ny fanahy masina le olona. Rehefa nahita an'iny Simona taitra ohatra ny tena tsy haiko hoe niverina tao an-tsainy ve le fiainany taloha le fahefana nanana tamin'izy mbola mpanao ody, manana fahefana ny ody fa za tsy midika koa zany hoe ny ody tsisy fahefana fa nanana fahefana ny ody satria tamin'ny alalan'ny odiny no nanaovany zavatra mahatalanjona sady zay talanjona ny olona rehetra nankerina ny lehibe, talanjona ny olona rehetra tsy mamolona ho antsika vavakina fotsiny Baiboly. Fa zao rehefa nahita Petera sy Jaona izy nametra tanana tamin'ny olona de nilatsaka tamin'ny olona ny fanahy masina taitra amin'izay Simona hoe fahefana avy aizy zany, tena fahefana hafa ndray ty, fahefana lehibe ty, lehibe n'olo le nananako taloha, mila n'io fahefana io anko ah. De nanatona Petera sy Jaona izy de nanomino izy vola hoe mba omeo an'izany fahefana zany omeko volonareo de omeo an'izany fahefana zany mba avitako anaovako ohatran'izay koa, anaovako zavatra ohatran'izao de zay ametrahako tanana rehetrarehetra dia mandray fanahy masina de misy hely lehibe manana fahefana amin'ny alalany hoe omeko volonareo. Teny Petera, aoka ho very ny tenanao mba mivolanao fa ataonao fahazo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra va zavatra miseho ravana malala zay le hoe ny fahagagana misy fa nyfanontaniana mipetraka finoana marina ve ny fahagagana, midika finoana marina ve ny fahagagana. Tantaran'ny Simona de mampafantatra antsika fa na ny mpanao ody aza zay tsy mino an'Andriamanitra de mahavita fahagagana ary rehefa nino indray le mpanao ody nino an'i Kristy
ka nanaraka ny Kristy dia nanome vola indray mba azahoana fahefana hanaovana fahagagana. Zay ne ny tena tiany Simona atao hoe omeko volonareo mba azahoako an'izany fahefana izany. Satria rehefa manana azy le fahefana izy de ametra tanana olona, de andray fanamasina ny olona, de avita famantarana, vita fahagagana lehibe amin'ny alalan'ilay herin'ny fanahy masina, ilay havana malala. Tena mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao andro farany iainantsika izao. Tena Andriamanitra de milaza amin'ny Korintiana faharoa toko faha 1:10. Ny andininy fa 3:10, 4 ka hatramin'ny 5:10. Korintiana faharoa toko faha 1:10. Koritiana faharoa toko faha 1:10 ny andininy fa 3:10 hatramin'ny 5:10. Fa apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamitaka ka de mampiova ny endrona tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endrona tahaka ny anjelin'ny mazava. Koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Marina ny ten'Andriamanitra. Tanteraka mihitsy ho ten'Andriamanitra eo amin'ny Simona. Le andininy fa 5:10 farany de hoe ka dia koa tsy de zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony Satana izany no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Simona zany zao tafiditra ao anatin'izay. Izany hoe vita batisy fa ny tao ambadika ny tao tia le voalaza ny Korintiana faharoa toko faha 1:10 ty. Ny farany de araka ny asany ihany. Aike zany le finoan'ny Simona ka natongasina tao batisa tsy tena finoana marina, fa ny zavatra tao ambadika tao, de ny tao ambadika tao dia tia azo fahefana izy mba hanaovany fahagagana de azahoana vola. Aike zany le fiainana raha ny tena marina namana dinao tsy niova izy. Satria zay ihany anie le sy fiainany teo aloha tamin'izy mbola mpanao ody. Satria izy anie nanao fahagagana na vita zavatra tamin'izy mpanao ody ary mety nahazo vola be koa azy satria talanjona taminy ny olona rehetrarehetra. Fa rehefa natao batisa izy nino de mbola te hiaina an'izay fiainana zay ihany izy. De mitandrintsika tompoko io fampitandremana zay ataon'ny Korintiana voalohany toko faha 1:10. Apôstôly sandoka izy ireny ozy izy zay mpiasa mamitaka ka de mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Satria Simona dia te ho tahaka ny ry Petera sy Jaona ne. Petera sy Jaona apôstôlin'ny Kristy, de te ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy i Simona. De nanome volany Sorala hoe omeko volonareo de mba omeo fahefana tahaka ny anareo koa. Ao amin'ny andininy 7:20 pasteur amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia zao ny nambaran'ny Petera mikasika an'io Simona io. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidian'ny afero sy ny fehi-keloka ihany. Zay ataoko hoe tsy niova izy. Tsy niova tamin'le fiainany teo aloha. Profo zay dika zay tompo dia tsy finoana marina no niasa tamin'ny Simona. Milaza ny Baiboly ary Simona dia nino izy ary natao batisa. Fa raha ny tena marina tsy finoana ny asa taminy. Satria aza diny le Romana 10:17 ny finoana avy amin'ny toloteny, ny toloteny avy amin'ny teny Kristy. Ny finoana dia arahana asa. Inona le asa? Fankatoavana ny tenin'ny Kristy. Kanefa Simona voalaza teo 2:13 mbola nitoetra ao amin'ny afero sy ny fehi-keloka ihany. Mbola nitoetra tao amin'le fiainany teo aloha ihany Simona. Na de efa vita batisa azy. Io koa zany ny fampitandremana ho antsika tsiraray avy. Mbola satry mbola hotohizana ny resaka mbola mahaliana dia mahaliana kanefa manapetra ny fotoana. Ndao ary
apetraka ambavaka indray le tompanaraka ny fandarantsika reto pasteur. Andeha hivavaka isika. Raha inaisy any an-danitro misaotra noho ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny tongotray mitarika anay ary fiarovana ho anay ny teninao araka ny teny Davida hoe atam-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia aoka ny tenin'Andriamanitra no hitoetra aty anatinay tokoa ka anananay finoana marina an'Andriamanitra ary izay amin'ny fandrika amin'izao andro iainanay izao satria tanteraka ny tenao Jesosy izay milaza fa isy mpamina ny sandoka hitsangana ka ambitaka ary maro no voafitany araka ny teninao ary ovy amin'izany izahay ampiosay olona amin'ny finoana marina an'Andriamanitra sy an' Jesosy Kristy. Amen. Dia isaorana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ankasitrana koa teknisianina namonjy zavatra izay nampifandray antsika tamin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Isaorana ny koa ny pasteur André Paradiny Fanera nanakeo fitaovana nampiasain'Andriamanitra nabita zany hafatra sarobidy manandanja ho antsika mianakavy izany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka.